Ny filazantsara araka ny Mateo toko 7:20 andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:30 no isy ny afatry ny tompo ho anao re fiangonana malala. Ny loha-hevitra bantsitsika amin'izany dia ny hoe ny afatra miafy ny fanoharana ny amin'ny vary sy tsy parifary. Ny afatra miafina avy amin'ny fanoharana ny amin'ny vary sy tsy parifary. Ny Mateo toko 7:20 andiny voalohany ka hatrany amin'ny 2:15 dia misy fanoharana fito nataon'i Jesosy Kristy momba ny fanjakan'ny lanitra. Iray ihany moa ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatrareo fa ny filazantsara araka ny Mateo no voalohany indrindra ao amin'ny testamenta vaovao manaraka amin'ny testamenta taloha. Ny Jiosy dia mametraka fa ny testamenta taloha ihany ny soratra masina. Ny filazantsara araka ny Mateo izany dia mitodika bebe kokoa amin'ny Jiosy te hanambara hoe mbola mitohy aty amin'ny testamenta vaovao. Ny Jiosy anefa dia tena sarotiny mihitsy amin'ny hoe anaran'Andriamanitra tonontononina foana. Ka manahirana ny teny amin'ny Jiosy hoe fanjakan'Andriamanitra. Ho fitsinjovana an'izany akanany fon'ny Jiosy dia ny fidiny Mateo manokana ny fiteny hoe fanjakan'ny lanitra. Fa ray ihany ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy aho hoe misy fanoharana fito be izao ataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara araka ny Mateo toko 7:20 ilazana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary anisan'ireny ity fanoharana ny amin'ny vary sy tsy parifary hitantsika eo amin'ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30 ity, ary hazavain'i Jesosy ihany ao amin'ny andininy 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Fanoharana fito. Tiaraka ho azy ny fanontaniana hoe fa maninona ny fanoharana fito be izao? Ary fa maninona ny fanoharana? Ny fanoharana dia fomba karazana teknika fanao hanazavana zavatra sarotra mengy amin'ny zavatra fantatry ny olona amin'ny fiainana ankoabanandro. Tena zavatra sarotra tokoa izany fanjakan'ny lanitra izany. Sarotra izany. Sarotra mpakan'ny saina fotsiny amin'izao izany. Fa dia manome fanazavana Jesosy miainga amin'ny fiainana fanaon'ny olona amin'ny ankoabanandro, ka anisan'ny fanaon'ny olona Jiosy tamin'izany ny fambolena vary. Dia azagagitsika raha manao fanoharana momba ny amin'ny vary sy tsy parifary Jesosy. Andeha fitinina vetivety momba amin'ity fanoharana ny amin'ny vary sy tsy parifary ity. O Jesosy, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray namafy votsara tany an-tanimbary. Niasa mafy izy ka rehefa reraka izy tonga ny alina naninona izy? Natory izy. Fa rehefa natory izy izy dia tonga ny fahavalo nakao amin'ilay tanimbary namafazany vary io. Tamin'io andro ihany dia inona ny nafafiny? Namafy tsy parifary, voana tsy parifary izy. Dia niaraka naniry toerana ka tsy fantatra mihitsy fa raha tsy efa tena samy namova hoe toa misy tsy parifary rery salohany rery fa tsy mba salombary. Teo vao hitan'le mpamompony le mpamafy izany hoe misy tsy parifary anareo tompoko ekenao avy aiza reo fa angano tsy vary no mason'olona vary no nafafintsika nahoana no manjary misy tsy parifary. Tena maro ilay lehilahy tompony hoe ny fahavara no nanao amin'izany. Fa zao aza mitaitra ny amin'izany ianao. Taitra ihany ilay mpanampiny ka tianao raha ve hongotako ireo tsy parifary dia hoy ilay tompony aza hongotanao izy. Fa sao vao ongotra ao miaraka hatramin'ny vary avy ianao hiaraka niry ihany izy mandra-piaviny fararano fotoam-pitsinjana izany. Fa rehefa tonga izay fotoana izay dia ny tsy parifary no hongotana voalohany atambatra arodorana, fa ny vary kosa dia atambatra ho taona makany an-tsopotro. Dia nampianatra raha tsy nahazo amin'ilay fanoharana teo no eo fa manangataka fanazavana tamin'i Jesosy dia hitantsika eo amin'ny andininy 9:30 ka hatramin'ny 7:20 manao fanazavana tahaka izao Jesosy hoe ilay mpamafy ny votsara dia ny zanak'olona mantsy an'i Jesosy Kristy. Ny tanimbary mafazana dia izao tontolo izao. Ilay votsara dia ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra.
kristianina zany. Ny tsy parifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny tsy mino zany. Ny fahavalo dia izay namafy tsy parifary dia ny devoly. Ny devoly namafy tsy parifary ozy. Ilay lazaina fa fararano ijinjana ny vokatra eto dia ny fahataperana izao fotoana izao. Ary ny mpijinja ny vokatra iraha tompo dia ny anjeliny. Izay ny amin'ilay fanoharana ny amin'ny vary sy ny tsy parifary raha ny fitinina riavana. Inona no afatra miafina avy amin'izany fanoharana izany? Ny afatra miafina voalohany dia izao: mamita tena izay mieritreritra hamitaka an'Andriamanitra. Mamita tena izay mieritreritra hamitaka an'Andriamanitra. Ilay tsy parifary eto mantsy dia tena natao kisary ny famitahana mihitsy. Natao amitahana fotsiny inona fafy amin'ny fotoana tsy maheo an'ilay tompony amin'ny alina tsisy mahita, ary fafy eo amin'ny tanimbary satria nahoana? Rehefa samy olona maniry ireo dia tsisy anavahana azy mihitsy hoe ty tsy parifary ary ty vary. Tena mitovitovy. Raha manofika aloana amin'izany anao dia mijerena sary fa mitovitovy mihitsy. Na le mpiasa le mitao amin'ilay fambolena aza dia tsy nalala. Raha tsy efa namoa. Izay kosa zany rehefa samy namoa dia ay amin'izay manavaka azy. Ty vary, ty tsy parifary. Fa teo am-piandohana tao tahaka mitovy ihany. Dia mampieritreritra antsika zany hoe ny mpamitaka zany dia efa tena mikely sady manana paikady mazava tsara rehefa mamitaka antsika. Ka any voalohany dia tratritsika mahafantatsika tsara fa rehefa tafaroboka tsika io ohatra ny rano mafana. Amin'ny voalohany ianao ohatra ny hoe mamay izy zany. Fa rehefa miditra ianao ka miafyafy kely dia zary ny hafanana ny rano ny tenanao dia ohatra ny mahazo tsirony iray. Tsy izay? Ary rehefa tafiditra sarotra miala. Ka eto zany tsika dia mandray lesona hoe raha tsy olona fahitantsika teo ny fanazavana nataon'i Jesosy izao tontolo izao izy. Mba tsy lazana hoe ny fonjanak'olombelona ilay amafazany. Samy mamafy eo amin'ny fotsika Andriamanitra sy Satana. Iza no avelantsika niry eo. Ary ny fifahenao antsika dia izao hoe Andriamanitra mamafy votsara eo amintsika, ao am-potsika. Mamafy votsara. Tena marina moa ty fanoharana ny amin'ny vary sy tsy parifary tia. Atao amin'ny teny frantsay hoe parabole de la bonne semence et de l'ivraie. Bonne semence, masin'olo tsara. Misy moa hoe fanoharana ny amin'ny voatsara. Ny teknisian'ny fambolena moa dia makasa mihitsy ny voambolana hoe voafatana. Tsy ponina mihitsy izay tsara. Izany no afafin'Andriamanitra ao aminao. Rehefa manantona an'Andriamanitra ianao, rehefa mandray tenin'Andriamanitra ianao dia tena voatsara ka manjary miteraka vokatra tsara eo amin'ny fiainanao. Ary izany no andanitsika fotoana sy lasantsy manantona an'Andriamanitra ty am-piangonana satria mandray voatsara avy amin'Andriamanitra isika. Tsy mba mikendry zavatra ratsy amin'ny fiainantsika izany Andriamanitra. Fa matoa tsika misy vokatra ratsy eo amin'ny fiainantsika. Navelantsika ny fafy tao amintsika koa ny voaratsy izay afafin'ny Satana. Ka mamory rehefa avelantsika maniry eo. Fa dia ny fifaliantsika dia hoe zavatra tsara no omanin'Andriamanitra ao antsika. Raha tsy tanisa afa-tsareo dingan'ny filoantsika, anahoantsika ny fotsika an'Andriamanitra ty am-piangonana antsika. Ngamba ny akabeazantsika ireo dia efa natao batisa avokoa. Mondrika ianao atao batisa, tonga tafaray amin'Andriamanitra ianao, tena tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fa milaza aminao ao. Satana miezaka. Izay ilay kisary teo vao teo no namafy ilay mpamafy ny voatsara, manaraka ato aoriana Satana mamafy tsy parifary. Amitahana. Dia milaza amin'ireo ankizy tanora rehetra fa Satana dia miezaka mafy. Satana mety tsy dia miasa firy intsony amin'ny ankizy sy tanora tsy mivavaka. Mora ho azy ny maka an'ireny sy mitaka an'ireny. Fa isika no tena anaovany stratégie. Dia fantatrao tsara fa ao anatin'ny fahazazanao sy ny fahatanjaranao dia misy ana dessin animé aza dia misy fomba. Misy moatsika ny tsy tia dessin animé, mahafinaritra ilay dessin animé. Sady sary mietsika miloko mahavarina. Fa anany dessin animé dia fantatrao tsara mihitsy hoe misy dessin animé mitaky anao tsikelikely ho tian'ny Satana. Ampianarina ankizy tanora mitady pouvoir, aiza mitady pouvoir, aiza ilay mitady pouvoir, dia ilay manana pouvoir natao hoe star.
dia fantatrao zany ahoana zany amin'ny fiainana andavanandro aiza aloha hitady pouvoir ka tandremo apetebe ny olona vao fitaky satana dia ohatrany hoe ankehitriny moa zany dia hoe voizina mafy zany hoe zo tsiraray ary fantatsika fa aty Eropa anisan'izany aty Frantsa dia voizina mafy zany hoe zoa anao débaptisation no moa dikan'izany hoe esorina amiko le zana atao batisa misy an'izany to misy mangataka an'izany indrindra moa nivo ny fiangonana katolika hoe za zao le foto-kevitra zany za mbola kely tamin'ny nataonareo batisa iny fa za tsy tia zany Andriamanitra zany za tsy te hivavaka mangataka aminareo azoko zany tokony mety anareo esory ao anatin'ny registre zao nanarako lazao fa tsy vita batisa ka na dia hoe any amin'ny faritra lavitra izy fa tsy mipetraka antsony dia zoany manao fankatahana amin'izany fotsiny eo linina dia fafana le izy anao le hevitra satana mamafy avy aty aoriana efa mba vita batisa zao anao atao zay anesorana anao tsy vita batisa ianao zay miraisina mpandray zavatra tena masina zany hoe miraisina mpandray ianao fa tonga ny angodiny tafo zanak'otra ozy ny fitenin'ny soratra masina azy mamafy fampianaran-diso fantatra tsara ao amin'ny internet ao amin'ny YouTube ao amin'ny Facebook sy ny sisa rehetra izay andraisanao zavatra dia misy fampianaran-diso maro be afafy manjary mahatonga anao misalasala dia mahatonga anao miverina dia hoy ny fiteny efa miroso efa nanao fanekena nandohalika teto ny olona hoe hiaraka aminao Andriamanitra hijanona aminao kanefa zao izay vao manao divorce ozy ny tsy mivavaka ohatsy aleo ohatrany hoe tonga dia tsy mivavaka tsy nandroso mihitsy toy izay hoe efa nandohalika teto dia nanao fanekena nanaiky nametrahan-tanana manao divorce amin'Andriamanitra fantatra atao tsara ny voka-dratsiny divorce zany amin'ny lafiny maro ary tsy teny afa-tsy ny hoe akoatran'izany ny namokanana anao amin'ny asa fanompoana rehetra na amin'ny fanambadiana natao hoe no masinina fanambadiana anao dia zao natambatra amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina maromotra ny sakany zany dia miomany isika izay rehetra vao masinina fanambadiana fa hiasa mafimafy kokoa sakany mba hatonga anao hikorotana zavatra kely tsy torinona dia manjary mampiady manjary mora miady mifanao andolo-po ady efa taloha be miverina indray asan'ny sakana daholo zany zany mila antsika miambina tsara mila miambina tsara amin'izay zavatra ampidirinao amin'ny fotsika sy ao amin'ny saintsika fa mahery sakana iaho hoe tsika iny dia afaka manao ny constat mba jereo hoe tamin'ny anao ndrasina mpandray fanasany tompo promotion anankiray foana nge amin'ny lafiny iray teo amin'ny fiainany tsisy zany hoe niraisina impiry zany dia andray rehefa tany Madagasikara moa dia manjatony fidirina indroa aza mbola misy fidirina indroa koa ny fandraisana ho mpandray fa ny amoa alohan'ny anokanana dia saiko mifampijery misy fotoana saiko mifampijery eo kely dia saina makasary photo d'ensemble photo de souvenir dia mba mifampidinina nareo fa nareo zao andiany anankiray même génération tokony mitsaroana mandrambaty zany hoe iny dia niaraka nianatra katekomenina sy niaraka niraisina mpandray tamiko satsy zany fa mitodianao ao ve zao le niaraka niraisina mpandray taminao ao satsy ao izy firy sisinareo misy fotoana amin'ny fiangonana ary fanao zany dia manao isaky ny 5 taona dia atao jobily izay mifanitsaka amin'iny ny anniversaire mahampandray azy karaha telopolo le niraisina mpandray voalohany vao afaka 5 taona 5 sisa no mitsangana afaka 10 taona zara raha misy 5 sady ohatrany mampime fa mampalahelo inona dikan'izany satana ny asa mafy avy ato ariana mafy tsy parifary mila miambina sy mifavavaka sika zay zany iaho hoe satana dia tena ay manara-maso atsika manara-maso tata avy ato am-piangonana antsika zao fa naty am-piangonana azy atsika mbola ten'Andriamanitra rehefa mivolona zanak'Andriamanitra eo koa satana izany no ilantsika mivavaka hatrany hatrany ka ny fahamarinana resantsika dia hoe mamita teny ianao raha
misy tsy farifary ekenao koa miditra ao ny fonao satria hiteraka fahasamana tsy maintsy hiteraka vokadrasiny eo amin'ny fiainanao zany ny fitena soratra masina hoe ny songisongo tsy amin'ny voaloboka raha rehefa nahita n'izany songisongo zany nareo sy efa nahita voaloboka koa dia ahita fa rehefa samy maniry eo dia ohatran'ny hoe samy voaloboka ihany ve zany mitovitovy mihitsy fa rehefa zay hoe eo fa tokony amo zay vao hitanao hoe tsy misy ilay songisongo fa ikeny ny tena voaloboka atandremo fa indraindray eo am-piandohana misy indraindray dia ampidiry tsy mampanenina ny olona mampiditra ny anaran'Andriamanitra indraindray aza anaran'i Jesosy Kristy saingy zavatra sandoka ka mila marina tsara isika ihany dia mila mahay manivana ohatrantsika hoe tsika izao dia mifidy tsara rehefa mividy sakafo any amin'ny grande surface sisa rehetra hoe mba tsy zavatra ratsy no ampidirinao anatin'ny tenatsika fa sarotany amin'izany tsika dia oka mihoatra noho izany koa ho amin'ny fotsika sy ny saintsika rehefa resaka fankahalana foana rehefa resaka fanaratsiana foana rehefa zany no avelanao mameno sofonao sy ny fotoananao na oelanao aingana dia tsy maintsy hamolavolanao ho tonga tia fankahalana sy fanaratsiana kosa rehefa torohevitr'olona tsy mino an'Andriamanitra no iondrananao tsy maintsy hisarika anao tsikelikely hanalavitra an'Andriamanitra zany hoy ihany ilay tsy parifary ndraika natao amin'ny tany ary tadidio fa ny tsy parifary tompo dia zava-maniry misy pozina sady mahamamo amin'ny teny frantsay moa izy dia antsoina hoe ivre miteraka amin'ny teny frantsay hoe ivresse tena mahamamo tsy mahasoa zany hoe ny olona mamafy an'io zany dia efa mikely tsara mihitsy hoe anao zay aniny tsy animba ilay volo fotsiny fa na le sao dia mba rehefa mbameotan'ilay vary izy dia mba lasany kio ilay voana tsy parifary hanimba azy zareo zany tiatidratsiny sakana mbola alamafisana amintsika hoe mahay izany manivana tsara hatramin'ny olona ifandraisanao tena zoatsika zany tsy miavona manolana antsika fa araka ny ten'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao fa tsy naman'izao tontolo izao misy efa relation toxique izao no fitenenana olona tsy manao raha tsy hifosa olona rehefa miresaka aminao olona tsy manao raha tsy anakivy ianao raha vao miresaka zavatra isaka misy tetika aza detsy alaviro zany eron'izany eriky ny satana manjary anakivy ianao zany ny zavatra rehetra enoana sy vakina alaviro mihitsy izay zavatra misarika anao analavitra an'Andriamanitra tsy mahasoa anao zany fa rehefa babo Jesosy Kristy ianao dia milaza aminao antsika moa ohatran'ny hoe mifanentana foana rehefa tena hoe niraisinao amponao ny tenin'Andriamanitra dia milaza aminao tio azy tenin'Andriamanitra ianao miaino toriteny mamaky soratra masina manaraka fampianarana ary manjary misy vokatra tsara ho azy amin'izay ataonao koa iaho hoe mamita teny tsika fa Andriamanitra manana tsara izy mpamantatra ny fosiny raha tsy olona dia zao isy olona mpiditra am-piangonana maneran-tany tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra averiko misy olona mpiditra am-piangonana tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra tonga ty am-piangonana foana le olona manana ndraikitra mihitsy azy ao am-piangonana tena hianteherana saingy fantatra Andriamanitra tsara ny aminy Jesosy zany dia nanao karazana aperçu fampahafantarana meolo ho antsika hoe rehefa tonga ilay farana rehefa tonga ny fotoana fitsarana andalo anatrehako daholo nareo izy andalo anatrehako daholo nareo dia misy aminareo reo izy teny hoe tompoko tsy efa namina tamin'ny anaranao va izahay ndikan'io maminany amin'ny fiteny sotra masina efa nitoriteny izy zany karazan'olona zany pasteur toriteny mboka sefara fa maninona izy anaty varitra ohatr'izany no lavina izy tsy tafiditra ny fanjakan'ny lanitra izy mampieritreritra mamovotra ihany rehefa mandinika an'io dia misy koa sokajin'olona manao hoe tompoko tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay izany ndray zany sokajin'olona zany mpianatra
fivavahana miady varotra satria nahoana tsy tafiditra no lavina. Misy koa sokajy olona hoe tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Izy zany misy olona mety efa nafohy be teo amin'ny fiangonana, nafohy trano, mety nafohy trano, manome vola be. Ratsy no manao toy izany. Fa mety mieritreritra fotsiny ka misy zakena ambany zany no nafohy be indrindra. Tsy maninona raha mandray zavatra fa aza ny foko no lavina koa zany. Io zany ilazana amintsika hoe tandremo. Sady olona zany na pastera na mpiary na olona mafohy fotoana mihetsiketsika be am-piangonana ka ohatran'ny tsy farifary azy. Amin'ny voalohany izy zany dia mitovy ihany tena izy. Kanjo rehefa tena mamoky tonga amin'ny fotoana zany ho lavina. Mamita tena ary tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ka aza mieritreritra miamitaka an'Andriamanitra. Afatra faharoa sady farany. Ny afatra miafina ny amin'ity fanoharana ny amin'ny vary izay tsy paripary ity dia izao: miala nenina amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Miala nenina amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Ary vaovao mahafaly zany. Vaovao mahafaly zany. Mampieritreritra ilay vanitenin'i Jesosy hoe rehefa nataony ilay mpanompo hoe efa hitanay fa misy paripary ka ekenao ve fa hongotanay ary. Dia hoy Jesosy hoe avelao hiaraka nihiry ihany ianao mandrapatonga ny fararano. Rehefa tonga ny fararano hongotana ihany izy. Misy lesona anankiray be aloha zany. Tsy anjarantsika ny mitsara, anjaran'Andriamanitra ny mitsara. Efa karazana fitsarana mantsy zany hoe ity misy ity hongotanay. Tsy anjarantsika zany. Teny amin'ilay hiraka zany ny tompo tsy anjaranao zany fa avelao eo ihany ianao. Ary malala mbola ho atao zany fa zaho mahalala ny fotoana anaovana an'izany. Dia izay koa ny fampianarana antsika ohatran'ny malakilaky ny tsara izay vao jery ny endrika ivelany fotsiny. Izao ngamba zao misy vavaka vaovao vao tonga mbola tsy hitantsika mihitsy dia jerentsika naretsika na fijerentsika fotsiny aza ngamba vao teny teny zao dia otratra milaza inona ianao ty fa taizanao hatramin'izay ahoana ianao ny tonga tampiketo dia jerena zao fiakanjo anao zao. Ny anjarantsika dia ny mamafy, ny anjarantsika dia ny taona. Raha misy olona heverintsika falavo aza tsy manenjy Jesy zany ny kristianina. Miantso azy manangana azy fa sao dia lasa eraky ny Satana indray ianao. Fa tsy natao mpitsaratsara zany ny fiangonana fa mpamonjy olona, mpanavitra olona. Raha mbola mivelomin'Andriamanitra izy dia mbola miala ny amina amin'Andriamanitra aloha avelao aloha izy araka ny hery ihany. Ary lesona lehibe ho antsika zany, tsy anjaranao no tsaratsara. Mampieritreritra ny hoe avelan'Andriamanitra hiasa no Satana mandrapatonga ny fararano. Io toko ambara amintsika tena misy Satana, tena manam-pahefana Satana. Ary mbola miasa izy mandrapatonga ny Jesosy Kristy ny amin'ny ramolanitra dia ny fitsarana farany. Ary tokony havaly zany ny fanontaniana verimberiny olona foana hoe raha misy zao Andriamanitra zao nahoana no misy faty olona amin'ny kararany. Marina tokoa zany folo tapitrisa mahery no maty tamin'ny ady lehibe voalohany. Efa hoe folo tapitrisa mahery tamin'ny ady lehibe faharoa maty amin'ny fomba feno abibiana aza ny maro. Mbola mitohy mandraka kehitriny ny fanenjehana zany Jiosy zany. Ny firenena ady tsy feno mbola misy foana manaraka misy basy mipoaka foana, misy tafondro mirotsaka foana, misy olona maty foana, misy abibiana, misy fanolanana foana. Ohatra manotantentsika hoe misy marina be zao Andriamanitra zao. Avelan'Andriamanitra hiaraka ny hery, avelan'Andriamanitra hiasa no Satana. Zao kosa mahazo antoka izay manaiky azany Satana tsy afaka manery Andriamanitra. Raha misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao na hoe tsy tian'Andriamanitra atao dia manery ny safidinao hoe ianao dia atao ohatran'ny zavatra tsy maintsy mivavaka dia hoe dia mankaty. Raha Andriamanitra no manery mivavaka tsy tokony misy seza bangabanga ohatr'izao. Fa tsy zany tsy feno ngamba ty ngamba nahiditra indroy telo aza hoe malagasy mampidididina eto. Fa ianao io dia nanaiky an'Andriamanitra kalalahana. Zay dia Andriamanitra miala nenina. Ka miala nenina amin'ny mpanao ratsy koa Andriamanitra. Aokantsika tsy ho tezitra amin'izany. Avelany mbola iaraka ny hery eo ilay vary izay tsy parifary.
Mamaly koa zany mifantanitsika satria ohatrany zakatsika indraindray mijeran'le olona ratsy saina manjakazaka mirehare aoly reny Andriamanitra. Mampatsiaro amin'ny mpanao salamo fatelo amby fitopolo zany saika tafitohina mantsy izy mahita to ambinina to salamy izy to manan-karena dia maika koa nefa mirehare manevateva. Tsika isanao koa nefa mpanandalo tamin'ny toetra ratsy ihany fa iny sady zany raha tamin'ireny moa zany ny tonga dia mba nikapain'Andriamanitra fa mbola niala-nelina tamintsika Andriamanitra dia isika izany dia mila mahana zany fisainan'Andriamanitra zany, mila maharitra koa miaraka amin'Andriamanitra miala-nelina. Tsy hivavaka hoe tompo ataovy lahatsara varatra izy ataovy maty eo iny zany tsy anjarantsika izany. Ny anjarantsika dia manarina ny olona. Fomba fisaina amin'izao tontolo izao zany, raha misy olona manao fahatsoana amin'izao tontolo izao na ny lalàna totsiny aza ampiasana dia milohany ianao menana sazy mifanaraka amin'izany ary aza fantatry ny olona ihany ianao raha nisy heloka ataony mihitsy izay mahafabaraka anao. Tsy izay kosa ny amin'Andriamanitra. Ninona fahotana vitany ianao hoe dia navita fahotana betsaka noho ny apôstôly Paoly fony izy mbola Saoly navita hatramin'ny nandoro velona ny mivavaka kristianina, fa rehefa latsa-dranomaso mibebaka dia niraisin'ny tompo ary nijobavabelona fa tsy izao tsony ny velona fa Kristy no velona ato anatikeo. Miantso anao tompo raha mbola sanatrika ianao anatin'ilay hoe olona tonga ty am-piangonana ihany fa tsy tena mbola avo amin'ny Kristy, tsy tena mbola namaro miantso izy miverena amiko efa nanavitra anao aho. Saingy izao koa no afatra misy fetrany zao no afatra miakana misy fetrany io fotoana fialan-nelina ataon'ny tompo aminao io. Koa aza mangatakandro lava fa rehefa afanenina aminao izy, rehefa tonga izay fotoana an'Andriamanitra izay hoe eto ary le farany aminao dia tsy misy mahasakana an'izay. Rehefa aneraka ny anjeliny izy tsy misy tahaka ny nandrahan'ny anjeliny namarana ny lama to rehetra tamin'ny olona sy ny biby fiompy teo amin'ny Egyptianina tamin'ny fotoanandro tsy misy nahasakana an'izay. Ry havana malala, tsotra ny afatra miafiny fanoharany amin'ny vary sy tsy mpifarifary ty. Raha misy olona mihevitra mitaka an'Andriamanitra, mamita teny izy ary tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Ny olona mangatakandro lava satria mieritreritra hoe mbola mindra fofon'Andriamanitra tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia miantso anao Jesosy Kristy anio. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko ray eo vavaka aminao zahay. Tsy izay rehetra manao hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay rehetra manao ny sitrapon'ny raiky izay hanontanitra ho aminao any amin'ny tompo. Amen.